Hatramin'ny valora to dia fantatra fa tsy mbola totosa ny fandanjaham-bato izay nataon'ireo solombavambahoaka any amin'ny lapam-panjakana eny Tsimbazaza eny. Misy kosa nefa ny mpanao gazetitsika eto amin'ny fahitalavitra Madv izay manaraka akaiky ny raharaha eny an-toerana. Koa raha misy ny raha vaovao izay tokony ho fantatsika sy tokony ampitaina mivantana dia hoentina aminao eto avy hatrany izany. Andrasana araka izany izay fiovaran'ny raharaha eny Tsimbazaza eny. Fa amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia nitondra ny fijeriny manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny mpahay politika Andriamatoa André Rasoolo no resahina manokana ny momba ny grevy samihafa ary ny momba ny olana eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Ny fifampidiniana ihany no ahafahana mamany dizadiza politika sosialy izay mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, hoy Andriamatoa André Rasoolo, mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université. Raha ny fanazavana ny entiny dia ilaina ny anafanganana ny famahana ny olana mba hialana mety fitarana amina crise politika sy sosialy goavana. Taorian'ny motion d'empêchement nataon'ny député sy ny didy navoakan'ny ACC dia hita fa mbola mikorotana ny raharaha politika eto amintsika, mbola tsy milamina. Ka zao indray izany zao dia miditra amin'ny androany amin'ity ilay hoe vote de censure amin'ny Assemblée nationale. Dia tsy ankilany moa izany mbola mandeha enjana ny greven'ny syndicat Air Madagascar, ny menace ataon'ny transporteur, ny solidarité ataon'ny syndicat Dimapolo manohana ny tolona ataon'ny Air Madagascar. Izany rehetrarehetra zany dia hitantsika fa tsy mbola milamina zany ny tontolo ara-politika sy ara-tsosialy eto a Madagasikara. Ahoana ny fomba handaminana an'io? Tsy misy afa-tsy ny fifampidiniana ihany. Tokony ajoro zany ny cellule de concertation dia tena mandeha ny négociation maro-potitra tsara ahafahana mandinika ny fangatahan'ny mpiasa na any amin'ny Air Madagascar zany na any amin'ny syndicat na any amin'ny tontolon'ny fitaterana. Raha tsy izay dia savoritaka antsika satria fa mirehatra daholo zao ny clignotant rehetra. Enga nefa tsy ho tonga any amin'ny clignotant rouge le izy fa mba ahita vahaolana antsika ambony latabatra. Izay ihany ny lalana anaovana an'izy io fa tsisy afa-tsy ny mifampiresaka, mifampidinika, fandraisana tsakany sy andavany ny hevitry ny rehetrarehetra. Roso zany tsika amin'ilay dinika fa mbola tsy tena hita tsara hoe ahoana ny fomba hitondrana le resaka, ahoana ny andaminana azy, fa mbola ohatra mifanenjana ihany zany ao anatin'ilay izy. Ka motion de censure ataon'ny député moa zany dia zony manao an'io ao anaty lalam-panorenana fa za zany mahita fa tokony hitady fomba ametrahana amin'izay fitondrana maro-toerana itsika malagasy ary mifampatoko zany raha tsy zay no fandinihako an'ilay hevitry ny ACC tokony anatanteraka ny asa ny atsakany sy andavany ny androm-panjakana tsirairay. Arak'izany dia iverin'Andriamatoa André Rasoolo fa ilaina ny sinadina iraisany eo amin'ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena. Ilaina ao anatin'izany ny sy ny fifandeferana eo amin'ny androm-panjakana roa mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena.